Acclamons fort pour le Seigneur. Lorsqu'il était attendu dans ma femme, Jesus. Quand vous la mise ma femme nous ande, attends viens nous vous n'attendez jamais mancha irrévient. Que la gloire, que la louange soit à Dieu seul et que la paix soit sur chacun de nous. Funaja, fiderana rehetra dia ho an'Andriamanitra reriana, fiadanan'i Jesosy ao amintsika tsirairay avy izay tonga manatrika an'izao fotoana alahady maraina izao. Et nous saluons également tous ceux qui suivent le culte en ligne, où que vous soyez chez vous, que vous soyez dans un autre endroit, que la paix du Seigneur soit avec vous et que vous puissiez bénéficier de la présence de Jésus, peu importe où vous êtes. Amen. Androany te hiteny aminao hoe tsy diso safidy ianao raha tonga eto androany. Tena tsy diso safidy ianao satria efa misy zavatra tsara be omanin' Jesosy ho anao androany. Dia hitan'i Jesosy ny hetaheta ao anatin'ny fonao. Il voit tout ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait aujourd'hui que tu as soif de lui et toute sa bonté, il va le déverser sur toi et sur toute ta vie. Amen. Dia andao arintsika hiaraka hitsangana avy hatrany hametraka an'ity fotoana ity eo anatrehan'Andriamanitra. Aoka ianao tsy hionona fotsiny amin'izay vavaka atao ety anoloana, fa ianao ihany koa androany tenena amin'i Jesosy hoe inona ny zavatra andraindrainao anatin'izao fotoana izao. Parle de ta propre bouche, utilise tes propres mots pour dire à Jésus ce matin qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu désires que Jésus fasse dans ta vie en ce moment même. Alors nous allons prier, nous allons fermer les yeux afin que nous puissions nous concentrer exclusivement sur notre Seigneur. Notre Père qui êtes aux cieux, vous qui êtes plus grand que tous les autres dieux, nous vous honorons ce matin. Nous vous remercions infiniment pour toute la bonté que vous avez déversée sur nos vies, pour toutes les grâces que vous nous avez données et pour toutes les bonnes choses que nous avons pu bénéficier. Merci pour le nouveau souffle de vie que vous nous donnez ce matin. Merci Père, merci pour tout l'amour, merci pour Jésus, merci pour tout ce que vous nous avez donné sans que nous l'ayons demandé. Jésus, nous te remercions ce matin car nous savons que tu es avec nous. Tu vas faire de grandes choses, tu vas changer la vie des gens, tu vas toucher, tu vas guérir les malades, tu vas faire au-delà de ce que nous imaginons car toi, tu es un Dieu illimité. Tu vas agir ce matin, tu vas bénir ce culte, tu vas bénir toutes les personnes qui vont prendre la parole ce matin. Jésus, utilise chacun d'eux de manière à ce que tous les mots qui sortent de leur bouche viennent de toi. Que tous les mots qui sortent de leur bouche soient un instrument pour changer la vie des gens, soient un instrument pour libérer les gens de tous les péchés qui leur incombent. Seigneur, tu es là ce matin. Nous avons foi en cela. Saint-Esprit, nous savons que tu es aussi avec nous. Agis en ce moment, agis dès maintenant et agis sur le cœur de tous les gens qui suivent en ligne, agis sur le cœur de toutes les personnes qui sont présentes dans cette église. Nous disons cette prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons foi que tu vas faire de grandes choses ce matin. Alléluia, alléluia. Amen. Dans ce qu'on a été attendu dans ma foi en Jésus. Mina fa mbola mahay miteaka amin'ny mafy noho izany ianao. Amen. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny fiderana dia endaontsika mamaky tenin'Andriamanitra anankiray. Tonga dia vakiantsika amin'ny teny frantsay izy ity. Allons lire ce qui est écrit dans Psaume
Psaume 100 au verset 4 et 5. Au nom de Jésus. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsara ny tompo. Tsara amiko izy dia tsara aminao. Izy tsy hoe tsara satria manao zavatra tsara ianao dia tsara izy. Fa izy efa izay mihitsy hoe tsara izy. Ka na manao zavatra tsy mahafinaritra azy ary tsika indraindray dia mbola hanehoany fahatsarany foana. Dia ankoatran'ny fahatsarany efa omeny antsika maimaimpoana, mbola misy zavatra hafa be da be koa mbola omeny Jesosy antsika. Dia tsy hoe androany ihany izany fahatsarany izany. Mais sa bonté dure éternellement et sa fidélité dure de génération en génération. Izany hoe ianao misitraka ny fahatsaran'Andriamanitra androany. Ny taranaka mandimby ianao rehetrarehetra ihany koa dia mbola afaka misitraka an'izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Ka noho izany mendrika nisaorana Jesosy, mendrika nisaoran'Andriamanitra lehibe dia anao an'ity hira anankiray ity tena hoe pirofo anankiray lehibe amin'ny fahatsaran'Andriamanitra nanomezany antsika an'i Jesosy dia ndao antsika hisaotra azy. Nous allons remercier le Seigneur pour nous avoir donné Jésus, notre Sauveur, et nous allons faire ce premier chant. Dia raha hira ianao dia ataovy amin'ny fonao rehetra izany hira izany. Azo atao hoe fahazarana fotsiny hoe manomboka amin'ny fotoana toy izao dia hira nanaovana azy. Fa tena saintsainy toy ny kira tsirairay avy. Tu es digne de toute reconnaissance, de tout remerciement. Seigneur, ça fait partie de toutes les bontés que tu déverses sur nous. Tu fortifies tout ce qui est faible et tu enrichis tout ce qui est pauvre. Merci Seigneur. Satiniai lua fui no wana. She
Misauchanao. Tena misaotra anao hoe Hansaelzay. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions de tout notre cœur. Notre cœur est actuellement un cœur reconnaissant. Alors nous allons dire merci d'un cœur reconnaissant à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Nous réitérons encore merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, les faibles disent, je suis fort. Le faible dit, je suis fort. Et le pauvre, il dit qu'il est riche grâce à toi, Seigneur. Je suis riche. Dieu a fait de grandes choses. Maintenant, le faible, il dit qu'il est fort. Le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci Seigneur. Tu es digne de tout remerciement. Merci. Merci. Mbola tsy reraka zahay Jesosy a. Mbola tsy reraka zahay ilaza hoe hisaotra anao, hankasitraka anao ny amin'ny fahatsarana rehetra asehonao eo amin'ny fiainanay. Tsy misy mahavita tahaka ny vitanao. Alléluia. Dia tsy ny vavanay fotsiny androany no misaotra anao, fa ny fonay rehetra mihitsy no mankasitraka anao. Satria rehefa mihevitra ny fahatsaranao zahay dia tena variana, gaga izahay satria tena fitiavana lehibe mihitsy no asehonao aminay. Sociaux. Stefaniewicz am Fasaranda Sin Ficina Wisana Jesilacha Fatswimejika Nianjalef Tiamana Numena Tena zany mihitsy ilay izy Jesosy. Tsara loatra sy ny famindrampona oui, ta bonté, ta grâce nous accompagne chaque jour de notre vie.
Sacha ze sosia fale be ftiavana. Ni ftiavana. Mi Sacha. Mi Sacha. Ze sosia. He's a He's a Saruchami kyunyana kaiki nani rani rano nani rani rana fali aretana waita kafani sanzi susna fane mi ikam shana fatu ikam shana. Pour ta bonté infinie. Les filles tiavanon. Merci pour ton amour inconditionnel pour chacun de nous. C'est sociaux. Msochaniam fatsarana, msochaniam ftiavana, msochaniam zavacharet. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour toutes les choses matérielles que tu nous as données. Merci Seigneur, merci. Sachite na tsistu ano de bolaika wana zayanjan. Inole bevunaj. Sisi tuana evuni naisha le panonitsa. E nós anze socia e não le panonitsa. Sisi tuana evuni naisha panasisha. Anisan fatsarana se wana wamnain panaschana na zekono. Evuni naisha le panonitsa. Sisi tuana evuni naisha panasishana. Misocha, misocha. Misocha, misocha.
Jesosy raha ny hatsara anao dia manomboka mifoha vao maraina izay dia efa mahatsapana izany. Tsy misy toanao, tsisy mahavita an'izany. Raha ny rivotra iainanay fotsiny ary omenao anay maimaim-poana, anisan'ny fahatsarana arotsaka eo amin'ny fiainanay izany. Dia mbola hiry izay androany, ilaza ny hatsaranao, ataonay rentany rendanitra mihitsy fa ianao dia Andriamanitra tsara. Nous allons le proclamer sur toute la terre que tu es un Dieu bon, un Dieu plein de bonté. Sur tous ceux qui te suivent, tu vas le prouver aujourd'hui, tu vas le démontrer sur chacun de nous. Seigneur, c'est pas parce que tu es bon envers nous que nous t'aimons, mais à chaque fois qu'on pense à toute ta bonté, nous t'aimons naturellement, nous t'aimons automatiquement. Oui, Seigneur, ta bonté ne nous échappe pas chaque jour. Oui, Seigneur, nous allons proclamer ta bonté. Jésus, tu as été fidèle dans ma vie. Tu m'as démontré que tu es bon. Oui, Seigneur, j'aime aussi ta voix. Tikufeno. Mitunja ai mamakinyafu. Anatialina. Akakiai jijana. Quanta tu fais un Tu es ici, tu es aussi notre ami. Tu chiamato confiano, tu chiamato uomini fai, se non vai passare sana, chissà chi mi dirà se sono tu chiamato a flying, tu chiamato se non vai passare chissà chi mi dirà casa, casa, cama,
Nous allons maintenant le dire en français. Toute ma vie, tu as été bon, Seigneur. Toute ma vie, tu as été. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, Le souffle qui est en moi. je chanterai la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Oui, toute ma vie, tu as été bon, Seigneur. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai. Je chanterai la bonté de Dieu. Izany mihitsy Jesosy tsara aminay ianao dia ho irainay isan'andro isan'andro. Androany todika manokana aminao androany. Tsara Jesosy. Anisan'ny fahatsarana naseho an Jesosy teo amin'ny fiainako sy teo amin'ny fiainanao nitondrany antsika tato amin'izao fiangonana izao. Tsy tany amin'ny toeran-kafa ianao no netiny. Tsy navelany ry tany ambadika tany ianao. Ça fait partie de toutes les bontés que Jésus a prévues pour nous. Il nous a sauvés par le biais de cette église. Il ne nous a pas laissés errer n'importe où, mais il nous a conduits vers lui à travers cette église. Cette église qui est dirigée par un serviteur que lui seul a choisi. Ty fiangonana ty dia hoentiny no tantanany tamin'ny alalan'ny mpanompony izay nofidiny manokana. Pasteur Adolphe Mivady zany. Ary amin'ity androany maraina ity andro manan-daza ny andro androany. Tanao trano fifandraisanao amin'ny tompo satria andro androany ankalazaina ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Adolphe androany. Tsy eto izy amin'izao fotoana izao fa Andriamanitra efa nitondra azy manokana hitondra fifohazam-panahy any amin'ny toerana izay nosafidian'Andriamanitra any amin'ny Nosy Maurice. Isika zanaky ny Pasteur Adolphe tonga eto amin'ity toerana ity, eny isika izay manaraka ny tokantrano ihany koa. Tsara ny manome fanomezana rehefa tonga tahaka izao ny fotoana fitsingerenan'ny taona nahaterahana. Mbola ho avy ny fotoana hitondrantsika an'izany fa amin'ity andro androany ity daontsika tena hisaotra an'Andriamanitra voalohany hivavaka fa noentiny tato amin'izao fiangonana izao no nataony taizan'izany Pasteur Adolphe zany isika tsirairay avy. Pasteur manana ny maha-izy azy zany Pasteur zany. Dia ndaontsika hivavaka ho azy amin'izao fotoana izao. Miresaha amin'ny Jesosy ianao tsy fantatro. Je ne sais pas si tu vas parler en malgache, tu vas parler en langue, tu vas parler en français. Mais adresse-toi à Jésus ce matin. Prononce des prières pour notre pasteur. Prononce des prières pour Pasteur Adolphe. En ce moment, zao ianao dia efa manomboka mitenena, manomboka misaoran'Andriamanitra ianao, nomeny an'izany mpanompon'Andriamanitra izany hitarika ny fiainanao, hahatonga ny fiainanao tsy ho any amin'ny fahaverezana. Seigneur, merci infiniment, car tous les jours tu montres ta bonté envers nous. Et aujourd'hui encore, tu nous diriges, tu nous as donné un pasteur, tu nous as dirigés dans cette église. Tu nous as sauvés grâce à ce pasteur. Merci pour Pasteur Adolphe Frangiane-Vravel qui fête ses 65 ans aujourd'hui. Seigneur, c'est par ta grâce, c'est par ta bonté, c'est par ton amour. Si il a encore atteint ses 65 ans aujourd'hui, Seigneur, nous te remettons, nous remettons entre tes mains toute sa vie. Comme tu l'as dirigé depuis longtemps, depuis
qu'il a été converti. Tu l'utilises encore jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons foi, Seigneur, que plus les années passeront, plus ta grâce qui est en lui augmentera, Seigneur. Et comme il le désire ardemment, il sera l'instrument de réveil pour toutes les nations. Utilise-le, Seigneur. Donne-lui la force afin qu'il puisse te servir encore plus. Donne-lui la santé afin que chacune de ses prédications et chacune de ses phrases sera des phrases qui changeront les vies et les âmes. Seigneur, protège ton serviteur. Protège-le sous tes ailes. Et toi, Seigneur, comme tu sais tout faire, tu feras encore plus que ce que nous demandons en ce moment. Tu feras plus. Asandrato mafy hatrany ny vavaka aza atao mangingina fa ataovy tena mafy satria ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay miahanao ny vavaka izay ataonao ankehitriny. Oka tena hivavaka ihany ianao. Priez encore. Raha tena ho amponao ny mpanompon'Andriamanitra dia mino aho fa manana tonom-bavaka ho asandratra ianao zao. Si le serviteur de Dieu est vraiment dans ton cœur, tu as des choses à dire. À Samy Dieu. mivavaka Parce que la prière aseho eo anatren'Andriamanitra fa tianao ny mpanompon'Andriamanitra. montre aux yeux de Dieu que tu aimes le serviteur de Dieu. Asandrato ihany arany vavaka ao zao. Priez encore plus fort. Misaotra tompo noho ny amin'ny fitiavanao. Merci Seigneur pour ton amour. Misaotra noho ny amin'ny famindraponao. Merci pour ta grâce. Misaotra noho ny amin'ny mpanomponao. Merci pour ton serviteur. Izahay no toy izao dia noho ny aminy. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à lui. Izahay no toy izao dia noho ny teninao napetraka ao tao aminy. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par ta parole que tu as déposée en lui. Raisinay ny famonjena. Nous recevons, Raisinay ny famonjena. nous sommes sauvés aujourd'hui Satria ianao no namonjy anay. parce que tu nous as sauvés, Satria ianao no nanafaka anay. parce que tu nous as délivrés. Makasitraka tompo. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 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 Ao ny tananao hoe isaorasika an'Andriamanitra. Levez les mains pour remercier le Seigneur. Alléluia. 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 Ia isaorasika ny tompo lehibe moa izay taribavaka natao teto izay zany. Nous remercions le Seigneur pour la prière que nous avons pu faire. Androany tokoa ny andro na fisingerenany taona naterahan'ny mpanompon'Andriamanitra. Aujourd'hui est vraiment le jour où nous fêtons l'anniversaire du serviteur de Dieu. Noho izany dia fifaliana ho asika ny mankalaza an'izany andro izany. Alors c'est une grande joie pour nous de célébrer ce moment. Tahaka ny fankalazana ny singeritaona ny olona rehetra. C'est comme lorsque nous fêtons l'anniversaire de chacun de nous. Dia misy ny hira iombonana le hoe joyeux anniversaire. Il y a la chanson Joyeux anniversaire que nous chantons ensemble. Dia ndao mba hiaranao an'izany isika eto amin'ity toerana ity androany a. Alors maintenant nous allons chanter ce chant ensemble. Faly noho ny amin'izany ve ianao? Est-ce que vous êtes contents? Asandrato ny tanan'izay tena hoe faly. Levez les bras tous qui sont contents. Da ohatra ataosika le hira hoe joyeux anniversaire. Papa Adolphe izany. Conseguite estar na one session. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday To you. Happy Birthday to you, Pastor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Alléluia. Alléluia. Acclamons Acclamons pour remercier le Seigneur. Vous pouvez reprendre vos places. Nous vous saluons au nom de Jésus parce que tu es là aujourd'hui pour servir Dieu. Dieu voit la soif qui est en toi de le servir. Alors il répondra à ta soif. Parce que nous sommes déjà entrés dans la louange. Alors nous allons passer à une autre chose. Nous allons donner à Dieu parce que c'est ce que dit la parole de Dieu et nous devons le faire. Ça fait partie des services que nous devons à Dieu, les offrandes. Parce que sa parole, elle dit de ne pas se montrer sans les offrandes devant sa face. Alors nous allons l'exécuter en ce moment. Et nous allons faire un chant durant l'offrande. Se rehetra manatra ny ampafolon-karena dia afaka mandroso avy hatrany. Tu es qui tu es, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Tu ne faillis pas, tu ne changes pas. Tu es fidèle à jamais. Dieu fidèle, je t'adore. Oui, je t'adore. Ooh, yeah. Trop fidèle pour me laisser. Oh yeah. Trop fidèle pour m'abandonner. Tu l'as démontré dans ma vie. Je réalise aujourd'hui, trop fidèle pour m'abandonner. Oh, 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 oh. Trop fidèle pour me laisser. La 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 la. Trop fidèle pour m'abandonner. Tu l'as démontré dans ma vie, je réalise aujourd'hui, trop fidèle pour m'abandonner. Alléluia. Tu es bon, nous te rendons toute la gloire, nous t'adorons Seigneur. Tu es qui tu es, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Alléluia, tu ne faillis pas, tu ne faillis pas, tu ne changes pas. Tu es fidèle à jamais. Dieu fidèle, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es trop fidèle pour me laisser. Oh, tu es trop fidèle pour m'abandonner. Tu l'as démontré dans ma vie. Tu l'as démontré.
trop fidèle pour m'abandonner. Alléluia, tu es trop fidèle. Trop fidèle pour me laisser. Tu m'abandonnes jamais. Trop fidèle pour m'abandonner. Tu l'as démontré dans ma vie. Tu l'as démontré. Je réalise aujourd'hui, trop fidèle pour m'abandonner. Lolo, utatenda uwayena. Oh, siamela haya myatsafana. Isaina tukuka sumazubitaina. Katsapakuwa kechi. Lolo, utatenda uwayena. Sinolo, Matukulochana. Matukulosha sendisfanatena. Urfuna usanda mnifiana Ketsapakuwa keshi. Matukulosha nautiandawa. Senga tumbuka tumetu vitana. Ketsapakuwa kechi. Tinolosha tiandawa. Ao anatin'ny fifantohana trany no idirasika amin'ny fianonana ny afatr'Andriamanitra isa. Toujours dans la concentration, nous allons y écouter la parole de Dieu. Dao ary sika hivavaka avy hatrany On va amin'ny prier teny Farantsay. maintenant. Merci beaucoup, Père, car tu vas parler maintenant. Merci, car tu es présent maintenant à cette heure-ci. Merci beaucoup, Jésus, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, car tu vas faire parler le serviteur de Dieu maintenant. Dirige, Louis, Saint-Esprit, et durant l'annonce de la parole, Saint-Esprit, fais des miracles, guéris les malades et délivre les opprimés. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. 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 Mbola mamerina ny fiarabana ansika rehetra tonga ato amin'ny tranon'Andriamanitra. On répète encore, on vous salue au nom de Jésus. Miarahaba ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra, ny lehilan'Andriamanitra, Pasteur Randriana Ravelona Dolfa, natratra ny tsingeritaona androany. Encore joyeux anniversaire au pasteur Adolphe Randrianay Ravel. Miarahaba ihany koa nyreto mpanompon'Andriamanitra lehibe izay tonga manatrika izao fotoana izao eto amin'ity toerana ity zany. On salue aussi les serviteurs de Dieu présents avec nous durant ce culte. Andriamanitra ne hitasika rehetra. Que Dieu nous bénisse abondamment. Andriamanitra ne hamaly ny etaetasika rehetra. Que Dieu répond à notre soif. Anasitrana ny marary rehetra eto amin'ity toerana ity Andriamanitra. Il va guérir tous les malades maintenant aujourd'hui. Hanafaka ny olana misy eto amin'ity toerana ity Andriamanitra. Dieu va résoudre tous les problèmes maintenant durant ce culte. Satria manatrika asika eto amin'ity toerana ity Andriamanitra izao. Puisqu'il est présent parmi nous maintenant. Alléluia. 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 Ya ny lohatenin'ny afatra hoentiko eto androany dia ny hoe ekipan'ny mpandresy isika. Donc, avant d'annoncer la parole, j'aimerais vous dire que nous sommes dans l'équipe des vainqueurs. Aoka ho fantatrao fa Andriamanitra no nifidy anao mba ho ekipan'ny mpandresy. Sachez que Dieu t'a choisi pour être l'équipe des vainqueurs. Satria Andriamanitra tomposika dia Andriamanitra mpandresy.
puisque notre Dieu, c'est un Dieu vainqueur. tiako hanamboatra ny fisainanao ianao J'aimerais que tu construis un peu ta pensée, satria efa nifidy anao ho mpandresy Andriamanitra. puisque Dieu t'a déjà choisi comme vainqueur. Raha tena izy no tompoinao dia sy hamelanao ho resy zany izy. Si tu sers vraiment Dieu, il ne te laissera jamais être vaincu. Sy hamela ny fiainanao ho rava izany izy. Il ne laissera jamais ta vie dans la destruction. Andao ary tsika hidravy hatrany amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra izany. Passons maintenant tout de suite à la lecture de la parole de Dieu. Salamo faefatra amby roapolo ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Psaume 24, 7 et 8. Ho vakiko amin'ny teny malagasy dia rehefa avy eo vakisika amin'ny teny frantsay izany. On lit tout de suite alors. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misy andrata ianareo ry varavarana fahagola mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova mahery sy to, Jehova mpiandro mahery. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Exodus 15 ny andininy fahatelo dia rehefa avy eo isamkinako amin'ny andininy faharaika ambin'ny folo. Exode chapitre 15, versets 3 et 11 après. Jehova dia mpiady mahery, Jehova no anarany. Eo amin'ny andininy faharaika ambin'ny folo, zao mivaky ny teny, Jehova iza moa ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra. Iza moa ny tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana dia raina amin'ny fahatahorana mpanao fahagagana. L'Éternel est un Dieu, l'Éternel est un Dieu vaillant, guerrier. L'Éternel est son nom. Verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Raha ireo teny novakisika ireo dia manambara fa Andriamanitra sy tohany Andriamanitsika. Toutes ces paroles nous disent que notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Andriamanitra sy haitohaina ny Andriamanitsika. Donc, notre Dieu est un Dieu incontestable et incontesté. Ny dika teny hoe sy toa dia manambara fa azy ny hery rehetra. Tout-puissant signifie que toute la puissance lui appartient. Noho izany ny olona manompo azy dia mialoka eo ambanin'ny sy toa. Donc, tout ce qui sert Dieu se trouve au-dessous des ailes du Tout-Puissant. Manana Andriamanitra mahery isika. Nous avons un Dieu tout-puissant, Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra. un Dieu qui sait tout faire. Tsy misy zavatra sy hainy atao. Il sait tout faire. Alléluia. 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 Ao anatin'ny Baiboly dia betsaka ny anarana iansona an'Andriamanitra. Dans la Bible, il y a beaucoup de noms pour appeler le nom de Dieu. Fa maninona moa no antsoina amin'ny anarana isan-karazany izy? Mais pourquoi on appelle Dieu de manière différente? Satria dia aneo amintsika olona fa izy dia mahay manao ny zavatra rehetra. Puisqu'il veut nous montrer qu'il sait tout faire. Ohatra laiko amin'ny anarana zao ohatra le hoe Elohim. Par exemple, il s'appelle Elohim. Fa inona moa zany atao hoe Elohim? Mais que signifie Elohim? Zany hoe Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Ça signifie que il est le Dieu qui sait tout faire. Ambeti-tenitsika ihany koa ao anatin'ny hira fiderana ny anarana maro isan-karazany. Nous disons aussi durant la louange des noms différents pour appeler Dieu. Tahaka ny hoe Shalom, Shama, Rafa, Nisi. Comme Shalom, Shama, Rapha, Nissi. Efa haitsika ny dikateny manao hoe mpanasitrana, mpanao fahagagana, mpamahaolana, sy ny sisa izany. Nous savons très bien que tout ça signifie miraculeux, guérisseur, c'est un Dieu de la paix aussi, etc. Natao izany rehetra izany mba ho fandresen-dahatra ho asika mino fa mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. On a fait tout ça pour nous convaincre en tant que croyants qu'il sait tout faire. Tiako ny milaza aminao fa J'aimerais vous mpandresy dire ianao. que la victoire t'appartient. Tiako ny milaza aminao fa miaraka amin'ny mpandresy ianao.
j'aimerais te dire que tu es avec le vainqueur. sy ho rendrika amin'io adio ianao Tu ne vas pas être détruit dans ce combat. tsy ho faty amin'io aretina io ianao Tu ne mourras pas dans cette maladie. sy ho rava amin'io olana io ny fiainanao Ta vie ne va pas être détruite Satria équipe à ny cause de ce mpandresy problème ianao. puisque tu es dans l'équipe des vainqueurs. alleloia Alléluia. ny tian'andriamanitra ho ambara amintsika androany dia zao Dieu veut nous annoncer aujourd'hui, tsara raha fantatrao ny andriamanitra tompoinao c'est très bien si tu saches que tokony ho fantatrao mazava tsara ny andriamanitra tompoinao nous devons bien connaître notre Dieu. azonao ansoina amin'izay ilavanao azy izy Tu peux toujours l'appeler quand le moment est convenable. raha ao anatin'ny aretina dia ansoy ilay andriamanitra mpanasitrany Par exemple, durant la maladie, tu peux appeler le Dieu guérisseur. raha ao anatin'ny olana dia ansoy ilay andriamanitra mpamaolana Durant le problème, tu peux appeler le Dieu qui sait résoudre tes problèmes, satria hainy atao ny zavatra rehetra puisqu'il sait tout faire. andao sika maky tenin'andriamanitra anankiray atao amin'ny exodosy toko fahenina andininy faharosiny fahatelo Lisons ce qui est écrit dans Exode, chapitre 6, versets 2-3. ho vakina amin'ny anaran'i jesosy Au izany nom de Jésus. ary andriamanitra niteny tamin'ny mosesy ka nanao hoe izaho no jehova ary tamin'ny anarako hoe andriamanitra sy toa no nisehoko tamin'ny abrahama sy isaka ary jakoba fa ny anarako hoe jehova sy mba nahafantarany ahy Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. alleluia Alléluia. raha ity tenin'andriamanitra ity dia mazava be mifanazavany Cette parole de Dieu est très claire. fa rehefa niona tamin'ry abrahama sy jakoba ary isaka andriamanitra Puisque quand Dieu a rencontré Abraham, Isaac et Jacob, dia ny anarany izay niteneniny hoe andriamanitra sy to na jehova sy to no nisehony tamin'ny abrahama sy jakoba ary isaka donc il s'est montré à Abraham, Isaac et Jacob par son nom, l'Éternel. satria tsy ampy ny fahafantaran'izy ireo ny maha jehova an'andriamanitra Puisque le fait de connaître Dieu par le nom Jéhovah ou l'Éternel, ça ne suffit pas. androany koa tia hampaherenao ahy Donc aujourd'hui, j'aimerais aussi t'encourager. tadiavo amin'izay ilavanao azy andriamanitra Cherchez Dieu par tout ce que tu veux qu'il va se montrer envers toi. ho an'ny manana ady minofa mpiady mahery andriamanitra Donc si tu es dans le combat, croyez que Dieu est quelqu'un qui sait combattre. ho an'ny manana olana tadiavo fa mpamaha olana andriamanitra Donc si tu es dans le problème, cherchez Dieu en tant que quelqu'un qui sait résoudre tes problèmes. ho anao izay marary tadiavo fa mpanasitrana andriamanitra Donc si tu es malade, cherchez Dieu en tant qu'il est le guérisseur. sainy fa eto izy zao Donc méditez un peu qu'il est maintenant ici. manatika anao eto amin'ity Il est toerana ity présent izy parmi nous. eto amin'ity toerana ity izy Il est ici maintenant. alleluia Alléluia. amany olana misy amin'ny fiainanao izy Il va résoudre ton problème maintenant. andao amaky tenin'andriamanitra anankiray isika Lisons encore la parole de Dieu. isaia toko faefatra amby efapolo any andininy fahenina Ésaïe 44, verset 6. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus. izao no lazainy jehova mpanjakan'ny israely dia jehova tompony maro mpanavitra azy izao no voalohany ary izao no farany ka sy misy andriamanitra hafa sy izao Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et celui qui le rachète. L'Éternel, le maître de l'univers, je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. manamafy ny tenin'andriamanitra fa izy no fiandohana ary izy koa no fiafarana Cette parole de Dieu nous confirme qu'il est le premier et il est aussi le dernier. zany hoe ny toerana misy asika dia ao anatin'ny famehezan'andriamanitra Donc, notre place, c'est dans la maîtrise ou dans le domaine de Dieu. ny zava-misy sy ny miseho eo amin'ny fiainasika dia eo ambany mason'andriamanitra Tout ce qui se passe dans notre vie se trouve sous les yeux de Dieu.
ny zavatra miseho eo amin'ny fiainasika dia eo ambany mason'Andriamanitra. Tout ce qui se passe dans notre vie se trouve sous les yeux de Dieu. Ny anjarantsika dia ny mialoka eo ambaniny sy toa. Donc, ce que nous devons faire, c'est de bien placer au-dessous du Tout-Puissant. Amaky tenin'Andriamanitra ato amin'ny Isaia 40 isika, ny 9:20 sy ny 7:20. Ésaïe, chapitre 40, verset 28. Sy fantatrao va, sy efa renao va, fa Andriamanitra mandrakizay Jehova, izay namorona ny faran'ny tany. Sy mba mety ho reraka na sasatra izy, sy takatry ny saina ny fahalalany. Mampatanjaka ny reraka izy, ary izay kely hery dia omeny hery. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Mampatanjaka ny reraka izy, Il fortifie les faibles. mampatanjaka ny reraka izy, Il donne de la force à celui qui est izay fatigué kely hery dia omeny hery. et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Miaraka amin'ny mpandresy ianao, T'es avec le vainqueur. miaraka amin'ny mpandresy isika. Nous sommes avec le vainqueur. Tsy natao ho resy zany ny fiainan'ny olona manompo an'Andriamanitra. Donc, celui qui sert Dieu ne doit pas se trouver dans la défaite. Tsy natao ho rava zany ny fiainan'ny olona manompo an'Andriamanitra. Donc, la vie de celui qui sert Dieu ne doit pas se trouver dans l'insuccès. Indraindray mety ho kivy sy reraka ihany eny am-pandehanana, fa ny farany mpandresy ianao. Dans certaines situations, on peut se décourager, mais à la fin, on va être vainqueur. Mety mandalo ady indraindray, mety te ho kivy, te hitomany, fa sy resy zany ianao. Dans certaines situations, on peut affronter des combats, on peut se trouver dans la déception ou le découragement, mais notre vie ne doit pas se laisser dans la défaite. Efa voasoratra fa nofidiana ho mpandresy isika. Dieu a déjà mis dans la destination qu'il nous a choisis comme vainqueurs. Efa voalaza fa mpandresy isika. Il a déjà dit que nous sommes vainqueurs. Ny fanontaniana mipetraka dia tahaka izao. Je vous annonce la prophétie. Tena miankina amin'ilay mpandresy ve ianao? Est-ce que tu dépends vraiment de celui qui a vaincu? Tena miara-dalana amin'ilay mpandresy ve ianao? Est-ce que tu suis vraiment la route de celui qui a vaincu? Tena mahafantatra sakany sy andavany ny fiarahan-dalana amin'ny mpandresy ve ianao? Est-ce que tu sais très bien comment aller avec le vainqueur? Andriamanitra manko no nifidy anao. Puisque Dieu t'a choisi, Andriamanitra no niantso anao. il t'a appelé Fa aminao no isehon'ny fandresena. et il va montrer sa Aminao. victoire envers toi. Aminao no isehon'ny fahasarana. Il va montrer ta bonté envers toi. Mpandresy isika. Nous sommes vainqueurs. Teneno ny tenanao hoe mpandresy aho. Dis à toi-même, je suis vainqueur. Teneno ny tenanao hoe za mpandresy. Dis à toi-même, je suis vainqueur. Teneno ihany koa ny eo akaikinao hoe mpandresy ianao. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu es vainqueur. Teneno ny eo akaikinao hoe sy rava zany ny fiainanao. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ta vie ne va pas être détruite. Ampaherezy ihany izy hoe andalan'ny fandresena ianao io. Encourage encore, tu es sur le chemin de la victoire. Fa aoka tena hiankina amin'ilay mpandresy. Je t'invite vraiment à dépendre de celui qui est vainqueur. Salamo faraika amby telopolo ny andininy fa efatra amby roapolo. Psaume chapitre 31, verset 41. Hovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mahereza ary aoka hatanjaka ny fonareo dia anareo izay manantena an Jehova. Averiko vakina. Mahereza ary aoka hatanjaka ny fonareo dia anareo rehetra izay manantena an Jehova.
Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les orgueilleux. Tokony hatanjaka mandrakariva isika. Nous devons toujours rester forts. Tokony hanana tanjaka mandrakariva ao anaty isika. Nous devons toujours avoir la puissance à l'intérieur de nous-mêmes. Na dia mangotraka aza ny ady matanjaha. Même si le combat est grand, Na dia ohatry ny ngeda aza ny olana matanjaha. même s'il y a encore un grand problème, Satria ilay mpandresona efa mampahery asika. puisque c'est le vainqueur qui nous encourage, Satria ilay mpandresona efa manome courage asika. puisque c'est le vainqueur qui nous encourage. Alléluia. Alléluia. Mila mahery sy matanjaka ny olona miaraka amin'Andriamanitra. Quelqu'un qui est avec Dieu doit être fort et puissant, Satria sy misy olona milaza ho mpandresy raha sy miatrikady. puisque personne ne peut dire qu'il est vainqueur s'il n'affronte pas un combat. Fantatr'Andriamanitra ny fisiany ady ao anoloanao. Dieu sait très bien le combat que tu vas affronter. Fantatr'Andriamanitra ny fisiany olana hatrehinao. Dieu sait très bien ton problème maintenant. Fa manome toky anao kosa izy fa izy no mampandresy anao. Mais il te garantit qu'il va te faire vainqueur. Noho izany mpandresy isika. Ainsi, nous sommes vainqueurs. Mpandresy isika. Nous sommes vainqueurs. Efa misy hery omen'Andriamanitra ny olona. Dieu a déjà donné la puissance pour son peuple. Fa mila fantatrao fa efa niraisinao ny hery. Mais tu dois connaître que tu as déjà reçu la puissance. Fa mila fantatrao fa nomenanao maimai-pony zany. Tu dois savoir qu'on t'a déjà donné gratuitement la puissance. Izao voalaza ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Timothée faharoa toko voalohany ny andininy fahafito. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Timothée faharoa andininy toko voalohany andininy fahafito. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Fa sy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Sy fanahy osa no napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny olona mino. Dieu ne nous a donné pas de l'esprit de timidité, Fa fanahy mahery hoentina miady amin'ny olana sy ny fahavalo. mais un esprit de force pour lutter contre les problèmes et les ennemis. Noho izany tokony ho hita eo amin'ny fiainasika fa mpandresy isika. Donc, la victoire doit se montrer dans notre vie. Tokony ho hita amin'ny fiainasika fa olona miaraka amin'ilay mpandresy isika. Donc, nous devons montrer dans notre vie que nous sommes avec le vainqueur. Hampandresy anao Andriamanitra. Dieu va te faire vainqueur. Hampandresy anao Andriamanitra. Il va faire en sorte que tu seras le vainqueur. Andriamanitra mahery ny miaraka amintsika. Nous sommes avec le Dieu puissant. Miakina amin'Andriamanitra fa izy no hampandresy anao. Je t'invite à dépendre de Dieu, puisqu'il va faire en sorte que Akina tu seras le amin'Andriamanitra vainqueur. ny ady fa izy no hampandresy anao. Mets entre les mains de Dieu le combat et il va faire en sorte que tu seras vainqueur. Alléluia. Alléluia! Alléluia. Alléluia! Hampandresy anao ani Andriamanitra. Dieu va faire en sorte que tu seras le vainqueur. Dao ity tanana mafiany raha sitraka ao. Acclamons le Seigneur. Efesianina toko fahatelo any andininy fa enina ambin'ny folo. Éphésiens chapitre 3 verset 16. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mba homeny anareo araky ny haren'ny voninany ny mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo. Au nom de Jésus, afin qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Raha tena mangataka ny hery amin'Andriamanitra isika Si, dia homena asika maimaimpona izany. si nous demandons vraiment la puissance envers Dieu, il va nous donner ça gratuitement. Raha tena mangataka ny herin'Andriamanitra isika dia ho mpandresy amin'ny ady hatresika. Si nous demandons vraiment la puissance de Dieu, nous serons toujours vainqueurs durant notre combat. Satria ilay Andriamanitra tompo isika dia Andriamanitra mahery. Puisque nous servons un Dieu puissant.
satria le andriamanitra tompoisika dia andriamanitra mpiady mahery Puisque nous servons un Dieu qui sait vraiment combattre. zay miankina aminy sy mba resy zandry. Tous ceux qui font confiance à Dieu ne seront jamais vaincus. Alléluia, Alléluia. 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 Aoka sy ho kivy manoloana ny ady sy ny olana izay hatrehany. Donc, évitez d'être découragé durant le combat. Alléluia, Alléluia. satria ampandresy anao andriamanitra. Puisque Dieu va faire en sorte que tu seras vainqueur. Maro anefa ny kristianina no toa hita ohatrany hoe resy na reraka manoloana ny ady hatrehany. Il semble que beaucoup de chrétiens se manifestent comme vaincus, comme découragés devant son combat. Indraindray dia ohatrany zetilisa indray ny mampahery azy. Dans certaines situations, les païens encouragent les chrétiens. Indraindray dia mampitovy ny tenany amin'ny olona efa tena reraka sy resy. Dans certaines situations, il semble que les chrétiens se comparent avec les païens qui sont dans la déception et dans le découragement. Aoka ho fantatrao fa mpandresy ianao. Sachez que vous êtes vainqueur. Aoka ho fantatrao fa toerana hafa ny nametrahan'ny tompo anao. Sache que Dieu t'a déjà mis sur une autre place. Toerany mpandresy. La place du vainqueur. Toerany mpandresy. La place du vainqueur. Inona moa ny antony mety mahatonga ny olona kristianina nefa mitovy amin'ny endrik'olona resy. Mais pourquoi certains chrétiens ont le visage de quelqu'un qui n'est pas encore vainqueur, mais dans la défaite? Ny voalohany dia vokatry ny fahotana. Premièrement, le péché. Ny fahotana no hevitra mampisaraka asika amin'Andriamanitra. Le péché, c'est le mur qui nous sépare de Dieu. Ny fahotana no mahatonga an'Andriamanitra sy miasa eo amin'ny fiainantsika. À cause du péché, Dieu n'agit plus dans notre vie. Ny fahotana no mahatonga ny herin'Andriamanitra miala eo amintsika. Le péché est la source de la disparition de la puissance de Dieu dans notre vie. Ndaonge izy rehefa sika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny zosoatoko fafito, ny andininy ny fahadimy dia misambikina amin'ny andininy ny fahafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Lisons ce qui est écrit dans Josué chapitre 7, versets 5, puis 10 et 12. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Dia nahafaty tokony ho enina amby telopolo lahy ny mponina tao ay sady nanezika azy teo anolohan'ny vavahady ka hatrany Sebarima izy ary namely azy teny ampidinana dia ketraka ny fony vahoaka ka tonga tahaky ny rano eo amin'ny andininy ny fahafolo sy ny faharoambin'ny folo. Dia hoy Jehova tamin'ny Josoa, misangana nahoana ny miakohoka toy izao ianao? Efa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekeko izay nandidiko azy. Fa efa naka tamin'ny zavatra voaozina izy sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony ao amin'ny entany. Koa sy mahazanona eo anolohan'ny fahavalony ny zanak'Israely, miambo eo anolohan'ny fahavalony izy satria tonga voaozina sy ombanareo intsony aho raha sy ho levonina sy ho eo aminareo ny zavatra efa voaozina. Josué, chapitre 7, verset 5. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Verset 10. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Israël a péché, ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. » Andriamanitra dia efa nanao fanarahana tamin'ny zanak'Israely. Dieu a déjà fait une alliance avec le peuple d'Israël. Efa nanao fanekena izy fa hampandresy ny zanak'Israely. Il a déjà fait un contrat avec l'enfant d'Israël que l'enfant d'Israël sera vainqueur. Ninona olana sy ady manoloana ny zanak'Israely dia efa niteny Andriamanitra fa hampandresy azy. Peu importe les problèmes que les enfants d'Israël vont affronter, mais Dieu a déjà promis que ses enfants seront toujours vainqueurs.
saingy nanota ny zanak'Israely ka niala tamin'ny tanan'Andriamanitra. Mais les enfants d'Israël ont péché et la main de Dieu ont quitté les enfants d'Israël. Hitan'ny fahavalo fa efa sinomba azy soa ny Andriamanitra. Les ennemis ont déjà vu que Dieu n'était plus avec le peuple d'Israël. Ka nanomboka teo dia nanana ny fahavalo fahefana ny zanak'Israely. Donc à partir de ce moment-là, les ennemis ont la puissance de faire tout ce qu'ils veulent envers l'Israël. Nanomboka tonga ny faharesena. Donc il y a le moment de la défaite à partir de ce moment. Nanomboka tonga ny faharavana Il y a la destruction à partir de ce moment. satria efa niala ny tanan'Andriamanitra. Puisque la main de Dieu n'était plus avec l'enfant d'Israël. Isaoran'Andriamanitra fa noho ny amin'ny famindrapony dia nanao fanarahana vaovao izy. Béni soit l'Éternel, puisque grâce à sa miséricorde, il va faire encore une autre alliance. Satria raha miala amin'ny fahotana ny zanak'Israely dia homba azy ny ray Andriamanitra. Puisque si l'enfant d'Israël commence encore à commettre les péchés, Dieu n'était plus avec eux. Raha miala amin'ny fahotana isika dia homba asika Andriamanitra. Donc si nous allons quitter le péché, Dieu va être avec nous. Tokony andiny tena ny kristianina izay manana an'Andriamanitra mahery. Donc le chrétien qui a un Dieu puissant doit faire une observation de soi. Satria tokony ho mpandresy isika. Puisque normalement, nous serons vainqueurs. Tokony ho fitaratra amin'ny fandresena isika. Normalement, nous sommes des vainqueurs et des références comme vainqueurs. Tokony hanana fiainana fankataka isika. Nous devons avoir une vie comme exemple. Satria Andriamanitra mahery no momba asika. Puisque le Dieu puissant est avec nous. Raha mbola miainao anatin'ny olana saribahana ianao androany. Si tu es encore dans le problème irrésolvable maintenant, Raha mbola misy aretina sarotra sitrana ao aminao androany. donc s'il y a encore dans ta vie maintenant des maladies difficiles à guérir, Raha mbola ao anatin'ny fikorontanana sahitanam-panafany ianao androany. donc si tu es encore dans des troubles, des perturbations irrésolvables, Dia tokony isaina na andiny tena ianao sao sy ao aminao ilay mahery. donc tu dois penser un peu si Dieu n'est pas en toi, Satria Andriamanitra sy tony topoinao. puisque tu sers un Dieu tout-puissant. Tokony andiny tena sao efa niala Andriamanitra. Tu dois méditer et faire une observation de soi, sinon Dieu t'a déjà quitté. Satria ny zanak'Israely rehefa niala tamin'ny Andriamanitra dia niamboho ny fahavalony izy. Puisque l'enfant d'Israël, quand Dieu a quitté, les enfants d'Israël ne savent plus affronter leurs ennemis. Zany hoe ny fialan'Andriamanitra amin'ny olona anankiray dia faharesena ho azy. Donc, dire que Dieu nous a quittés signifie qu'on est dans la défaite. Hampandresanao Andriamanitra. Dieu va faire en sorte que tu seras le vainqueur. Tsy hiala aminao ny tanany. Ta main sera toujours avec toi. Hombanao izy. Il va être toujours avec toi. Alléluia. Alléluia! Alléluia. Alléluia! Alléluia. Alléluia! Jauna toko fahavalo andininy faraika ambin'ny folo. Jean chapitre 8, verset 11. Jauna toko fahavalo any andininy faraika ambin'ny folo. Jean chapitre 8, verset 11. Ary hoy izy, sy misy tompoko dia hoy Jesosy, izaho koa sy manameloka anao, mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Ity teny ity dia ilay teny nataon'i Jesosy tamin'ilay vehivavy tratra tamin'ny fizangazangana ka saika novonoina no toram-bato. Cette parole, c'est une affirmation de Jésus face à la femme qu'on vient d'attraper commettre l'adultère. Ny fomba ny firenena anankiray nisy an'ity vehivavy ity dia saraina vonoina toram-bato ny olona tratra mizangazanga. Dans ce pays, si jamais on voit une femme en train de commettre l'adultère, on va lancer des pierres comme jugement. No entin'ny olona teo amin'ny Jesosy izy, ary nanontaniana ny hevitra Jesosy ny amin'ny fisarana azy. Saingy ny fanapahan-kevitra nomeny Jesosy dia ny hoe
ny olona manantona an'Andriamanitra dia mendrika no avela ny elony. Donc, les gens ont amené cette femme devant Jésus, mais comme réponse, Jésus a dit que quelqu'un qui marche pour aller envers Dieu mérite d'être sauvé. Alléluia. 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 Rehefa namaly ny olona teo Jesosy dia sotra ny valiny. Comme réponse, Jésus a affirmé quelque chose de simple. Izay sy nanota aminareo no aoko hitora-bato azy. Donc, vous avez le droit de lancer une pierre envers cette femme si vous n'avez jamais commis le péché. Tsy nisy sanitoraka azy ny olona teo fa niala moramora satria nahasapany tenany ho mpanota avokoa. Donc, personne n'ose lancer des pierres pour la femme puisque on est tous des pécheurs. Rehefa nanantona an' Jesosy ilay vehivavy dia nanontaniana n'le teniny vakisika teo. Donc, quand la femme marche devant Jésus, on a déjà posé la question de tout à l'heure. Nisy nitora-bato anao va? Est-ce que quelqu'un t'a lancé ou jeté des pierres? Hoy raha vehivavy tsy nisy tompoko. La femme m'a dit, non Seigneur. Fa nisy hafatra nampitain'i Jesosy. Mais Jésus a laissé un message. Amin'izao sisy zao aza manota intsondry. À partir de maintenant, ne pêche plus. Zany hoe raha mbola manota raha vehivavy aorinan'io dia efa afatesana ny tambiny. Donc, après ce moment, si cette femme va encore commettre le péché, il y a la mort pour elle. Tonga ato amin'ny tranon'Andriamanitra ianao zao. Tu es maintenant dans la maison du Seigneur. Navela ny elokao tany aloha. On t'a déjà pardonné. Efa nidiovina ny fahotanao. On t'a déjà purifié. Tonga amin'ny toeran'ny mpandresy ianao. Tu es maintenant à la place du Ampandresy anao vainqueur. Andriamanitra. Dieu va faire en sorte que tu seras le vainqueur. Manaiky Andriamanitra fa nasitrana ny aretinao. Il sait guérir toutes tes maladies. Manaiky izy fa hitondra ny adinao. Il sait très bien qu'il va apporter tous tes combats. Manaiky izy fa hiditra sehatra amin'ny olana misy eo amin'ny Il fiainanao. accepte qu'il va entrer dans ta vie. Fa mametraka ny hafatra ihany koa nefa Mais il izy. laisse encore un message. Amin'izao sisy zao aza manota intsony. À partir de maintenant, ne pêche plus. Amin'izao sisy zao aza manota intsony. À partir de maintenant, ne pêche plus. Ialao ny fahotana. Donc, quittez le péché. Ialao ny fahotana. Quittez le péché. Fa hanandratra ny fiainanao Andriamanitra. Car Dieu va élever ta vie. Ametraka anao amin'ny toerana tsara Andriamanitra. Il va te mettre à une bonne place. Tsy natao ho fanesoana mako ny fiainanao. Donc, ta vie ne va pas être une moquerie des gens. Tsy natao ho fimehezana ny fiainanao. Donc, ta vie ne va pas être une moquerie des gens, Fa ho fanehoana ny mais voninahitra. pour montrer la gloire de Dieu, Ho fanehoana ny fahasarana pour Andriamanitra. montrer la magnificence de Dieu. Ndao ity tanana mafoan'Andriamanitra. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. 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 Hiasa eo amin'ny fiainanao any Dieu va Andriamanitra. agir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tokony hiala amin'ny fahotana isika. Donc, nous devons quitter la vie de péché. Satria ny fahotana no hevitra mampisaraka amin'Andriamanitra. Puisque le péché nous sépare de Dieu. Ny fahotana ny soahitasika ny herin'Andriamanitra. Puisque le péché nous empêche de voir la puissance de Ny Dieu. fahotana ny sy ahitasika n'Andriamanitra miasa. Donc, le péché nous empêche de voir Dieu en train d'agir dans notre vie. Sainy fa Andriamanitra sy olombelona ko azo fitahana. Donc, pense un peu qu'il est impossible de tromper Dieu puisqu'il n'est pas un homme. Satria Andriamanitra mahita ny miafina rehetra. Puisqu'il sait tout ce qui va être caché. Fa raha tena marina ny fitondrantenanao dia hitahy anao izy. Mais si tu as vraiment une bonne conduite, il va te bénir. Raha tena marina ny fitondrantenanao dia hiditra sehatra amin'ny fiainanao Si izy. tu as vraiment une bonne conduite, il va entrer dans ta vie. Hampandresy asika Andriamanitra. Il va faire en sorte que tu seras le vainqueur. Alléluia. Alléluia. Romanina toko fahenina andininy fahatelo amby roapolo. Romains chapitre 6, verset 3. Romanina toko fahatelo any andininy fahatelo amby roapolo. Romains chapitre 3, verset 23. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Fa samy efa nanota izy rehetra ka sisy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra.
car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. mazava zany teny zany Cette parole est claire, fa ny fahotana dia saitana ny voninahitra Andriamanitra. que le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. Ny fahotana dia saitana n'Andriamanitra miasa. Le péché nous empêche de voir Dieu en train d'agir dans notre vie. Ka raha mbola misy endrika fahotana ao anatsika dia mahita tena ihany amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Donc s'il y a encore le péché dans notre vie, on est en train de se tromper. Noho izany raiso ny fanapahan-kevitra ialao ny fahotana Donc, je t'invite à quitter le péché, satria Andriamanitra no efa hiady ho asika. puisque Dieu va combattre pour nous. Ny faharoa sy ahitasika ny herin'Andriamanitra ihany koa dia izao. Deuxièmement, on ne peut pas voir aussi la puissance de Dieu car Ny fahakiviana. il y a le découragement. Ny fahakiviana. Le découragement. Ndao amaky tenin'Andriamanitra atao amin'ny nohabolana toko fafito ambin'ny folo ny andininy faharoa amby roapolo. Lisons ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 17 verset 22. Ny foravoravo mahasalama tsara fa ny fanahakivy mahamaimaina ny taolana. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Maro ny olona tratra ny hakiviana vokatry ny zava-misy eo amin'ny fiainana. Beaucoup de gens se découragent à cause des circonstances de la vie. Diso mibanjina ny zava-misy loatra ka lasa kivy miatrika ny zava-misy. Puisqu'ils affrontent trop ce qui se passe dans leur vie. Tokony isaina ny fahasaran'Andriamanitra sy ny heriny ny olona manompo an'Andriamanitra. Normalement, quelqu'un qui sert Dieu doit penser à la puissance de Dieu et à l'action de Dieu. Satria ny fahakiviana dia vokatry ny fandiniana ny zavatra miseho sy ny zava-misy eo amin'ny fiainana. Puisque le découragement vient de l'observation de ce qui se passe dans notre vie. Satria ny fahakiviana dia vokatry ny fampitahana ny zava-misy eo amin'ny fiainana sy ny zava-misy amin'ny fiainan'ny hafa. Puisque le découragement vient de la comparaison entre ce qui se passe dans notre vie et ce qui se passe dans la vie des autres. Efa nambaran'Andriamanitra amintsika tonga eto androany sy izay manaraka Dieu fa nous- Andriamanitra mpiady mahery ny tompoinao. Dieu nous a déjà dit qu'il est un Dieu qui sait combattre, il est tout puissant. Noho izany mpandresy ianao. Ainsi, t'es vainqueur. Mpandresy isika. Nous sommes vainqueurs. Tsy natao ho resy zany ny olona miaraka amin'Andriamanitra. Normalement, nous ne méritons pas la défaite puisque nous sommes avec Dieu. Ohabolana toko fahavalo ambin'ny folo any andininy faefatra ambin'ny folo. Proverbe chapitre 18 verset 14. Fa ny faharariana dia zaka amin'ny fanahin'ny olona ihany. Fa ny fanahakivy iza no mahazaka izany. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Zany hoe ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahakivy dia tsy ho zaka mihitsy. Donc, la parole de Dieu dit que l'esprit abattu est insupportable. Tokony hitraka ao anatin'ny ady isika. Nous devons donc avoir le courage durant le combat. Tokony hanana saina mitraka ao anatin'ny olana isika. Donc, nous devons avoir un esprit courageux durant le combat. Sainy fa Andriamanitra no nifidy anao. Pensez que Dieu t'a déjà choisi. Izy no hampandresy anao. Il va faire en sorte que tu seras vainqueur. Tsy natao ho resy zany ianao. Tu ne mérites pas la défaite. Tsy natao ho rava zany ny Tu ne fiainanao. mérites pas la destruction. Satria Andriamanitra mpandresy no miaraka. Puisque nous sommes avec le Dieu vainqueur. Alléluia. 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 Hampandresy asika Dieu Andriamanitra. va faire en sorte que nous sommes vainqueurs. Aza kivy manoloana n'io aretina Ne misy io. vous découragez pas devant la maladie. Aza kivy manoloana n'io ady io. Ne vous découragez pas devant le combat. Fa efa voahomana ny fandresena ho asika. Puisque la victoire est déjà prête pour nous. Efa voahomana ny fandresena ho asika. La victoire est déjà prête pour nous. Alléluia. Alléluia. Inona kosa ny tokony ataonao manoloana ny fanarahanao an'Andriamanitra. Quelles sont donc les précautions à prendre quand on sert Dieu? Luka toko faha 1 andininy fahenina amby telopolo. Luc 21, 36.
luka toko faray ka amby roapolo any andininy fa enina amby telopolo. Luc 21, 36. Fa mibeba ka mivavah mandrakariva mba ahery anareo ka andositra izay zavatra ho avy rehetra izany ary isangana eo anatrehany zanak'olona. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ny fibebahana dia esika anankiray ankasitrahan'Andriamanitra ho an'ny olona te handray ny heriny. La repentance est une action que Dieu accepte vraiment, que Dieu plaît vraiment pour quelqu'un qui est prêt à recevoir sa puissance. Raha tena mibebaka marina amin'ny fonao ianao, tapa-kevitra hiala amin'ny raha sy fanao, dia handray anao indray Andriamanitra. Si tu es vraiment prêt pour la repentance, Dieu est prêt aussi pour t'accueillir encore. Satria ny olona mibebaka dia mahasapa fa nisy heloka vita. Puisque quelqu'un qui a quitté le péché, il reconnaît qu'il a déjà péché. Satria ny olona mibebaka dia olona resy lahatra fa sy netiny nataony teo aloha. Puisque quelqu'un qui est en train de faire la repentance est convaincu qu'il n'a pas fait le bien avant. Mandraisa fanapahan-kevitra hibebaka raha nisy fahotana vita. Je t'invite à prendre la décision de passer à la repentance. Satria efa eo am-pilatran'Andriamanitra ny valim-bavaka ao. Puisque Dieu veut t'exaucer, Ampandresy anao il Andriamanitra. va faire en sorte que tu seras le vainqueur. Miasa eo amin'ny fiainanao izy. Il agit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Andao ngesika izery tenin'Andriamanitra anankiray e. Lisons encore la parole de Dieu. Daniel toko fahenina any andininy faraika ambin'ny folo. Daniel chapitre 6 verset 11. Daniel toko fahenina any andininy faraika ambin'ny folo. Daniel chapitre 6 verset 11. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Noho ny fantatry Daniel fa efa voaisy soniny didy dia nakao an-tranony izy ary ny varavarankelin'ny tranony ambony iny nandrifany Jerosalema dia nivoha. Koa intelo isan'andro no nandohalika ka nivavaka sy nisaotra n'Andriamanitra teo anatrehan'Andriamanina izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ny faharoa dia izao, mila tena bevavaka isika raha te hiaraka amin'ny herin'Andriamanitra. Deuxièmement, nous devons avoir la vie de prière si nous voulons avoir la puissance de Dieu. Ity lehilahy atao hoe Daniel ity dia nahasapa isara mihitsy hoe ny fiarahana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka no mampandresy. Daniel sait très bien qu'on est vainqueur si on est avec Dieu par la prière. Manesika ny herin'Andriamanitra ny vavaka. Donc, la prière bouge la puissance de Dieu. Efa voasininy didy araka voasoratra tao amin'ny Baiboly. Donc, on a déjà signé les lois dans la Bible. Zany hoe sy azo ivalozana intsony fa sy maintsy tanterahana ny famonoana an Daniel. Donc, on ne peut plus rien faire devant les lois signées et on va condamner Daniel. Nefa noho ny amin'ny herin'ny vavaka dia tsy maty izy. Mais grâce à la puissance de la prière, il reste toujours vivant. Mety ao anatin'ny olana ianao zao. Peut-être que tu es dans le problème maintenant, Mety ao anatin'ny ady ianao dans zao. le combat maintenant. Mety anatin'ny aretina ianao zao. Peut-être que tu es dans la maladie maintenant. Raha tena mivavaka amin'Andriamanitra mahery ianao androany dia ampandresy anao izy. Si tu pries vraiment le Dieu puissant, il va faire en sorte que tu seras vainqueur. Raha tena mivavaka amin'ilay Andriamanitra tompony hery ianao dia hiasa eo amin'ny fiainanao izy. Si tu pries vraiment envers le Dieu, maître de la puissance, il va agir dans ta vie. Andriamanitra mahery ny Andriamanitsika. Nous avons un Dieu puissant. Andriamanitra mpiady mahery ny Andriamanitsika. Nous avons un Dieu qui est vraiment maître dans le combat. Ampandresy anao izy. Il va te faire vainqueur. Ampandresy asika izy. Il va faire en sorte que Si nous vous restez serons sans vainqueurs. nous tiens, non, Nous non. serons jamais vaincus. Alléluia. Alléluia. Ny fahatelo dia izao Troisièmement, miaraha amin'ny mahery.
je t'invite à aller avec le puissant. Exodus toko fahatelo amby roapolo any andininy voalohany. Exode chapitre 23 verset 1. Aza manangatsao foana, aza mifandray tanana amin'ny raso fanahy ho vavolombelona mampidi-12. Tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te rejoindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Misy teny eto hoe aza manangan-tsaho. Donc, la parole nous dit ici, on ne doit pas faire de faux bruits. Anisany mahareraka ny olona sy maharesy ny olona dia ny fandraisan'ny teny rehetra miely any rehetra endry. Donc, on est vaincu et on est découragé si on reçoit, si on prend, on considère toujours les rumeurs. Ny olona manompo an'Andriamanitra dia tokony ny tenin'Andriamanitra amin'ny mameno azy. Quelqu'un qui sert Dieu doit prendre la parole de Dieu comme nourriture. Satria Andriamanitra androany miteny aminao fa mpandresy ianao. Puisque Dieu te dit aujourd'hui que tu es vainqueur. Andriamanitra androany miteny aminao fa sitrana ianao. Dieu te dit aujourd'hui que tu es guéri. Mety maro ny feo miely fa ianao dia ho resy. Peut-être qu'il y a beaucoup de rumeurs que tu vas être vaincu. Mety ny sainao misy ny mamorona fa sy resinao zany eo ady io. Mais ça aussi vient de la pensée que tu ne pourras jamais atteindre la victoire. Aoka ho saininao fa Andriamanitra mamorona izao rehetra zao no milaza aminao mpandresy ianao. Je t'invite à penser que le Dieu qui a tout créé va te dire aujourd'hui que tu es vainqueur. Averiko vakina le tenin'Andriamanitra Exodus toko fahatelo amby roapolo andininy voalohany. Je relis la parole de Dieu dans Exode chapitre 23 verset 1. Aza manangan-tsaho foana, aza mifandray tanana amin'ny raso fanahy ho vavolombelona mampidi-12. Tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Esory ao anatinao ny teny tsy fahombiazana. Ôte de ta pensée la parole négative. Esory ao anatinao ny tenin'ny fahafatesana. Donc, enlevez de ta pensée la parole de la mort. Esory ao anatinao ny tenin'ny faharavana. Enlève de ta vie la parole de la destruction. Satria ampandresanao Andriamanitra. Puisque Dieu va faire en sorte Ny que tu teny seras no vainqueur. aoka ameno asika. Que sa parole entre pour être dans la plénitude de notre vie. Fa raha ny teniny ao anatinao dia ho mpandresy ianao. Puisque si sa parole est en toi, tu seras vainqueur. Raha ny teniny no ankatoavinao dia ho mpandresy ianao. Si tu acceptes sa parole, tu seras vainqueur. Raha ny teniny no inonao dia ho mpandresy Si ianao. tu crois en sa parole, tu seras vainqueur. Alléluia. 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 Ny farany dia zao. En dernier lieu, Mila feno fanahy masina na tsara indrindra. nous devons recevoir la plénitude de l'esprit puisque il sait très bien nous conduire. Ny fanahy masina no mitarika asika amin'ny lalam-pandresena. Le Saint-Esprit nous dirige vers le chemin de la victoire. Izy no hitarika asika amin'ny lalan'ny fandresena. Il va nous diriger, nous guider vers le chemin de la victoire. Dao zay rehefa asika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Lioka toko fahaefatra amby roapolo ny andininy fa sivy amby efapolo. Lisons ce qui est écrit dans Luc 24, verset 49. Jesosy. Au nom de Jésus. Ary indro izao mampitondra ny teny fikasany raiko ho anareo. Aza fa mitoera eto tanàna mandra-panafinanareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jesosy misy no nanambarany fahamarinana. C'est Jésus qui dit cette parole. Aza miesika eto tanàna mandra-panafy anareo ny hery avy any amin'ny avo. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Satria fantako Jesosy fa raha mandeha amin'ny herin'ny tena dia ho rery sy andry. Puisque Jésus très bien, puisque si on marche avec la puissance de la chair, on va encore se décourager. Raha mandeha amin'ny fahatakarana sy ny fahaizana dia ho reraka sy ho rery sy andry. Si on marche avec l'intelligence humaine et par la connaissance humaine, on se trouve encore dans la défaite.
noho izany ny olona manompo an'Andriamanitra dia tsy afaka mandeha sy miaraka amin'ny herin'Andriamanitra. Donc, quelqu'un qui sert Dieu ne peut pas aller sans la puissance de Dieu. Ny fandraisana ny herin'Andriamanitra dia mampandresy asika. Donc, recevoir la puissance de Dieu nous fait vainqueurs. Ny fanahy masina no mitondra ny herin'Andriamanitra ao anatisika. Le Saint-Esprit nous apporte la puissance de Dieu en nous. Zay feno ny fanahy masina dia misy fanasitranana. Quelqu'un qui a la plénitude de l'Esprit a la guérison. Zay feno ny fanahy masina misy fandresena. Quelqu'un qui a la plénitude de l'Esprit a la victoire. Zay feno ny fanahy masina misy vahaolana. Quelqu'un qui a la plénitude de l'Esprit a la solution. Alléluia. Alléluia. Ampandresy asika Andriamanitra. Dieu va faire en sorte que nous sommes vainqueurs. Tsy iandry ela fa raha anio ianao mandray ny fanahy masina, anio dia ho azonao valim-bavaka ao. Tu ne dois pas attendre trop longtemps, mais si tu reçois la puissance de Dieu aujourd'hui, tu vas être vainqueur. Raha anio ianao no mampandroso ny fanahy masina dia hiditra ao anatinao izy ary ampandresy anao. Donc, aujourd'hui, si tu acceptes d'accueillir le Saint-Esprit, aujourd'hui même, tu seras vainqueur. Alléluia. 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 Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy favalo. Acte chapitre 1, verset 8. Asan'ny apôstôly toko voalohany any andininy favalo. Acte chapitre 1, verset 8. Fa hahazo hery ianareo amin'ny ilasan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy erany Jodie sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Zany hoe raha milasaka aminao eto ny fanahy masina zao dia ho hisy hery ao anatinao. Donc, tu auras la puissance si tu reçois le Saint-Esprit maintenant. Ary anio ihany dia ho mpandresy ianao. Donc maintenant, tu seras vainqueur. Anio ihany dia ho azonao ho valim-bavaka ao. Aujourd'hui même, Dieu va t'exaucer. Anio ihany dia ho sitrana ny aretinao. Aujourd'hui même, tu seras guéri. Raha mino an'izany ianao dia ndao hitetanana mafy. Acclamons le Seigneur si tu crois à soi. Alléluia. Alléluia. Vonina fe ianao andray ny fanahy masina. Est-ce que tu es prêt à accueillir le Saint-Esprit? Vonina fe ianao hampiditra azy ao anatinao. Est-ce que tu es prêt à recevoir le Saint-Esprit? Hiditra ao anatinao izy androany. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Manomboka andao ary aho hiditra ao anatin'ny fifantohana isika. Donc, passons à la concentration maintenant. Akipio ny mason'ny nofinao. Je t'invite à fermer Ndao les yeux de la hivavaka chair. hiantso ny fanatrehan'ny fanahy Nous masina. allons prier pour avoir la présence du Saint-Esprit. Izay mangetaeta ihany ny asapany kasika. Quelqu'un qui a soif, il va être touché. Ndao ary sika hivavaka On va tompo. Samy prier. mivavaka izy. On va prier. Saotra tompo. Merci Seigneur. Saotranao zay Andriamanitra. Nous te remercions Dieu. Saotra noho ny amin'ny teninao. Merci grâce à ta parole. Andriamanitra mahery tokoa ianao. Tu es vraiment un Dieu tout-puissant. Andriamanitra mahagaga tokoa Tu es un ianao. Dieu miraculeux. Manana zay manana anao. On a, puisqu'on a toi, Père. Fanahy masinao mameno anay. Ô Saint-Esprit, je te demande d'être avec nous. Fanahy masinao mikasi anay. Touche notre vie, Saint-Esprit. Mila ny herinao izahay. On a besoin de ta puissance. Mila ny herinao izahay. On a besoin de ta force. Ianao no mahafantatra ny mangetaeta. Tu sais très bien quelqu'un qui a soif. Ianao no mahafantatra ny mila anao. Tu sais très bien quelqu'un qui a besoin de Fanahy toi. masinao sy trano ny marary tonga Ô eto. Saint-Esprit, je te demande de guérir les Fanahy malades. masinao va ao ny olana izay manana olana tonga Saint-Esprit, eto. je te demande de résoudre les problèmes aujourd'hui. Ampandresy anay ianao. De faire en sorte que nous sommes Ampandresy vainqueurs. anay ianao. De faire en sorte que nous sommes Fenoy ny vainqueurs. fanahinao izahay. On veut avoir ta plénitude, Saint-Esprit. Fenoy ny herinao izahay. On veut te recevoir, Saint-Esprit. Miasa mikereto ianao fanahy Je masina. te demande d'agir, Samy Saint-Esprit. mivavaka ihany a. On vous demande de prier encore. Asandrato mivavaka ao. Élève ta prière. Sainy fa eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Méditez un peu que la présence de Dieu est avec nous. Mino fa hiditra ao anatinao ny herin'ny fanahy masina. Croyez que la puissance de Dieu va être avec toi.
sotra fanahy maso Merci Saint-Esprit. sotra fanahy maso Merci Saint-Esprit. sotra fanahy maso Merci Saint-Esprit. sotra noho ny amin'ny valimbavaka Merci grâce sotra noho ny à la amin'ny réponse à la fanasitrana prière. Merci pour tous. sotra tompo Merci Seigneur. amen Amen. akipy andao anakipy masony nofitsika ihany a Fermons encore les yeux de la chair. apetra ao amin'ny fonao ny tanana ho ilany Mets ta main sur ton cœur asany rato ny ilany a et élève l'autre. avereny zao vavaka izao Je vous invite à répéter la prière. misaotra anao andriamanitra Merci Père, fa nofidinao tao anatin'ny maro puisque tu m'as déjà choisi parmi les autres. olona miavaka aho Je suis distingué. olona miavaka aho Je suis distingué satria ianao no ato anatiko puisque tu es en moi. ianao no mampandresy ahy Tu fais en sorte que Et non, je miat- serai miat- vainqueur. Tu combats mon combat. mpandresy ahy miaraka aminao Je suis vainqueur avec toi. mpandresy ahy miaraka Je aminao suis vainqueur avec toi. mpandresy ahy miaraka Je aminao suis vainqueur avec toi. ity aho sesosio Je suis ici, Seigneur. ity aho sesosio Je suis ici, Seigneur ianao no Jésus. nifidy ahy Tu m'as choisi. ianao no nifidy ahy Tu m'as choisi. miaraka amiko ianao Tu es avec moi. na iza misy ahy N'importe où. ninninona zavatra ataoko Quoi que je fasse, asehoy fa miaraka amiko ianao montre toujours que tu es ianao no avec moi. mampandresy ahy Tu fais en sorte que je serai Sotra vainqueur. Jesus. Merci Jésus. sotra Jesosy. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Aufao ny tananao dia misaorana Je t'invite à élever ta main. Makasitraka faire un foana signe. maso. Saotra. Merci beaucoup Seigneur. Soran'Andriamanitra ihany ianao a. Ny amin'izay teny rehetra nomeny tamin'ity fotoana androany maraina ity. Remercie encore le Seigneur pour sa parole, pour toutes les bonnes choses qu'il réserve pour toi depuis ce matin. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour ta parole, merci pour toutes les personnes que tu as utilisées ce matin. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mino fa voarainao tsara ny tenin'Andriamanitra tamin'ity androany maraina ity. J'espère que vous avez bien reçu la parole du Seigneur ce matin. Alors avant de clore ce culte, je vous invite à vous lever et nous allons chanter. Nous allons rendre gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Que tous ceux qui sont prêts lèvent le bras. Zay rehetra vonina hideran'i Jesosy a, aoka izy hanandra tanana. Chiuderai, srisana cucio, yanna, yanna, yanna,
Alléluia. Nous allons maintenant clore ce culte en bilingue par la prière. Nous allons prier. Seigneur, merci infiniment pour le moment que nous avons partagé avec toi. Merci pour toutes les choses, merci pour toutes les bonnes choses que tu nous as accordées ce matin. Et nous te remercions encore, Seigneur. Nous ne serons pas fatigués de te remercier. Les mots sont bien imparfaits et les mots sont bien faibles pour te dire toute notre reconnaissance. Alors maintenant, Seigneur, nous sommes sûrs, nous sommes certains que nous serons vainqueurs car tu es avec nous. Nous sommes certains que nous avons retrouvé le salut car tu nous as sauvés. Merci infiniment, merci. Et pour tout le reste de notre vie, de notre journée, de notre semaine et de notre mois, Seigneur, nous sommes certains que tu seras avec nous. Nous avons dédié cette prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Amen. Dia samy mahazo ny toerany daholo sika rehetra. Mbola misy filazana izay ho ampitan'ny pasteur Emile amintsika izao.